vahiny anakay zay tsy izoina amintsika mpanakanto izy kanefa tsy raisitsika mpanakanto velively izy amin'ity androany ity fa raisina amin'ny olona hoe mpanara-maso ny toe-draharaha pirenena na ny politika na ny sosialy na ny toe-karena eto Madagasikara. Andriamatoa Jojo Bezeba miarabanao tonga indray eto amin'ny fandarana Okazava. Eka faly miarabanao Patrick isorantsika Zagnahary mbola nampindraminy fofokaigna atsika mbola eto ya faly koa ny ambatako miarahaba nareo zay miaino viva am'izao fotoagna izao arahabaigna atsika jiaby isorantsika Zagnahary mbola mampindrigna atsika fofokaigny mbola velogno atsika. Ara politika Jojoby ny tena imasoatsika vetivety amin'izao atoandro ity araka mifandaratsika hoe Okazava any Mahajanga nafanafana ny saika hoe nanakatonana ny onjam-peon'ny Viva sy ny M3 TV faritra Sofia ihany koa mafanafana ihany koa any miresaka ady tany izay tongotongisy ny vahiny ary ahina mihitsy hatramina fasana ary mety isy zany iny zany any amin'ny faritry Mandritsarany amin'izao fotoana izao ary atao hoe vaovao be nanomboka omaly ihany koa izay ady goavana izay etsy andany ihany koa ny toe-javatra misy teo anatrehany nazahoana taratasy avy any amin'ny fitsarana ka nanaovana percussion ny tranona sénateur de tsy izany fa Andriamatoa Lilson de René eny aminareo mihitsy iny mako anisan'ny niseo ihany koa zay satria nisy moa omaly zany fanatanterahana ny hoe ville morte Antananarivo ary nisy fanambarana nentin'ny sénateur Lilson zay nilaza ny toe-javatra tsy misy ka mananetana ny vahoaka Antananarivo mba hizotra amin'izay atao hoe tanàna maty izay setran'izay moa androany zany de nisy taratasy voaray avy any amin'ny fitsarana zany didy satria avy any moa reny taratasy eny manao misava ny tokantrano ny sénateur Lilson ka de nitaterahana voamaringiran-dratsy tamin'ny enina oratano any izay toe-javatra izay ary de mpitandro filaminana tsy mpitandro filaminana teny aminareo teny voamaraina teo mpanataterahana zay zany sy zany ary eo ihany koa ny zavatra maro raha mbola nisy ny tsy voalazako mety anao koa mety mahafantatra de zany sy zany ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana raha ny toe-draharaha politika mihitsy ny resahantsika Andriamatoa Jojobo mba mila ny hevitra tompoko. Mankasitraka Patrick tegna mankasitraka anao izany tsy mahaverigny izy jiaby teo Mahajanga afody ny Viva sy ny M3 TV amitsika Antananarivo eto mo ny faramparany zegny hoe tragno sénateur Lilson ny Savaigny mpagnano gazety avoasintogna antsendriky le ny fitaovagna hoentigny miasa ny telefony le izy any izy koa tsorigna le ady tany agny Sofia tany raha masigny tany nolovaigny tamin'ny razagna ny ray aman-dreny apetraka amin'ny zanaka manjafy agny amin'ny Sofia zegny mankasitraka anao zaho aloha satria avy nandeha nihodigny tany Frantsa zahay io magnaraka ihany ny toe-draharaha pirenena fa amin'ny Facebook fa tsy mitovy hoe inareo eto an-tanindrazagna miaina an'le izy mankasitraka voalohany aveo hoantsika zay miaino eto mankasitraka anareo isika moa mifankafantatra ihany fankahay ny ambatako tsy politicien igny dadany fa izy moa zany hoe zanaka malagasy tompony tany ty namiany Zagnahary vintagna anjara ivolagna micro ary
mahita ny tsy fandehanan-javatra, mahita ny dialy, mahita ny izay nanandeha kely teo ny resaka iray volana sy tapany. Ya zay koa fa efa ndroa herignandro zay miverigny. Izy koa za hoe mialatsigny tia tegna aminay Ambohipoary délestage efa roa andro zay tsisy courant. Tsiketo azo délestage tsika zao fa de zany mandeha zany. Jery ifanapahagna fo zay avy avaratra agny izy io ne raha fanahimiandreo ne magnano délestage io le vola tokony laninindreo anaovandreo carburant agny zegny avilindreo anaovandreo raha hafa. Ya zegny ny fahitako zo ohatra zegny hoe ny gasy mijaly raha raha-pirenena tsy mandeha, ny mpitondra magnano didijadony na ivazavaza ny mahazo micro ireo tsy mitandregny na ino raha mandeha amin'ny Facebook, amin'ny vaovao, amin'ny gazety, internet na mba hoe fagnazavagna na hoe fialantsigny na fagnamarinagna na hoe diso io tsisy fagnazavagna zegny ataon'ny mpitondrany ireo tsy mijery. Ary le gasy mo reraka ririgniny koa avy mamango ny atsiaka ato ny hoanigny efa manahiragna mitady azy ny hoanigny za zegny voalohany mila misakafo ialako tsigny za mivolagna mpitondra ny filoha zegny ny voalohany président Ery Rajaonary mampianina ajaiko ny andriagna fa ny andriagna koa ny vahoaka koa silogno tsy masigny ny andriagna. Ary le tompony tany Gaskara i malagasy jojoby izy mivolagna ty isorako anao nampihindrigna micro zandrilahy Patrick mialatsigny aminareo jiaby zay mitandregny ny ambatako hoe mbola magnano 5 sary tegnany hely agnatiny zegny na izy baka izy zegny magnano didijadony ireo maregniny ireo na ivazavaza ny mahazo micro ireo mangigny fo ny ataony ihany no ataony. Karaha izay hoe Andriamatoa Jojoby ny atao hoe ny ataony ihany no ataony amin'ny maha-olo-pirenenanao ary mpandinika sy atao hoe mpanara-maso ny toedra raha inona zany mba heritreritra hoe mba hitanao anampiana ny vahoaka malagasy zay namanao manoloana an'izay araka ny tenenao hoe tsy miraharaha fa dia ny ataony ihany ny ataony. Iza tsisy raha vitako Patrick fa hoe mampahatsiaro anga ino ma raha vitako. Za koa natanjaka ara-pitaovagna ara-bola za nagnano za ny agnanovako zegny ho an'ny vatategnako, ho an'ny zanako, ho an'ny zafiko, ho an'ny havako, ho an'ny pretendrazagna aminakay za koa natanjaka zaho nagnano fa za zegny mbola tsy ampy angovo ka tsy afaka mivolagna hoe ino ny azoko atao agnampihagna vahoaka malagasy, ino ny azoko atao agnampihagna ny vatategnako. Mampahatsiaro fa io mo zaka jiaby avy amin'ny lerany ny ho avy Zagnahary tompony izy no tompony ny ho avy izay nahary fa tika olombelogno manam-pagnahy misaigny managna adidy tika teo izy koa za nanomboky ny volagna teto ny fampiarahaba tsika reo lahy Patrick na isika pretendrazagna nareo mpiaino ny tiako volagniny eto za hoe ankasitrahantsika zay nahary mbola mampihindrigna fofokaigny amintsika atsika velogno le velogno managna adidy, le velogno managna adidy. Ozy izy namako mpiara-miasa taminaka tamin'ny radio Madagasikara tamin'ny fotoagnandro mamy i Patrick
Ah non jojoby vava tsy ambina ne ka itandozy ya zay mpiara-miasa zany zay zany ya io angatako am'Zagnahary sy ny razagna sy amintsika malagasy koa tsy ahitako loza ny mivolagna eto andeha iambo koa za zegny hoe mandray adidy le velogno managna adidy le velogno managna adidy ka mialatsigny ka miambo hoe mandray adidy jojoby tsy zegny tompoko vavy sy tompoko lahabe za teo ma efa nivolagna hoe za evlaniko nahazo vintagna nahazo anjara ivolagna amin'ny micro ka mampahatsiaro zegny fo ino moa ny adidy ny azontsika atao ny azontsika malagasy zay mila fagnampiagna araka ny volagny i Patrick teo mifagnazava mivolagna amin'ny havagna tragno araiky aminao miankilanao mialatsigny za koa isehoeny reto zegny hoe mivolagna amin'ny havagna mifagnentagna mifagnazava ave koa mila mino fa anao miampy zao miampy izy miampy atsika miampy namantsika atsika no tompony fahefagna atsika no tompony fahefagna zegny karaha hoe volagna miteny mora fa izay izy ka amin'ny fotoagna tokony ampisehoantsika fa hoe atsika tompony fahefagna atsika mandray andraikitry magnano adidy ho an'ny vatagnatsika ho an'ny avantsika ho an'ny tanindrazagnatsika izegny ry havako aby ankasitrahako izay nahary nagnamia zaho lalagna ivolagna zaka zegny niany am'izay zay hoe atsika ny fahefana an'ny vahoaka malagasy ny fahefana ianao hoe raha ny eritreritra ao zany mieritreritra ihany koa hoe efa tokony olainy ohatra mpaneho hevitra rehetra zany hoe efa tokony hiverina any amin'ny vahoaka ny fahefana mba anisan'izay ihany koa hoe jojoby sa agnisan'izegny zaho isika moa enao mahay ene ny piainy vivant ngamba mety mbola misy tsy mahay fa ny ambatako irelistra tamin'ny Lanto Rakotomanga député mpanolotsainan'ny député ne za assistant parlementaire mapara izahay dikan'izay amin'ny fotoagna mahatsara azy mandray andraikitry ho an'ny tanindrazagna ny olo fotoagna nionako tamin'ny président Andry Nirina Rajoelina farany ny fampiarahaba bonane tamin'izay izy nivolagna atsika miambigny 2018 ka ny ambatako mahandry 2018 raha hoe izay raha izay no mety raha izay no tsara mahandry 2018 ny ambatako zay raha teo niteneniny président Andry Nirina Rajoelina taminay tamin'izay niona farany fa magnoloagna le jaly magnoloagna le irifiry magnoloagna ny ataon'ny fitondragna maregniny magnoloagna ny ataon'ny fitondragna mampiasa angovo mandeha malagasy zay misolanga azonao magnoloagna zay io ne izy koa misy rotaka io rava i fitondragna io za koa ny faly no jojoby vava tsy ambina hitandoza izy namako zay ataoko akory za tsy afaka iova ny zay ataony raha mandidy ny tompony fahefagna raha mitsangana ny tompony fahefagna ny malagasy tsirairay avy ka manao ny heveriny fa tokony atao za ravoravo
ya raha tsy misy zay tody am 2018 atsika mifidy de magnano le ady ara-dalagna miaraka amin'ny fiatsaram-belatsy jiaby ny alabato ialako tsiny mahampy zay mamy Patrick. Fantaniana farany alohan'ny hidirantsika amin'ny antso Tarby Jojoby tany apita ianao ary voatonga 2 herinandro zay manahoana fihetseponao satria resaka be ny Air Madagasikara am'izao fotoana tsy ny dianao tany apita ny resantsika fa ny compagnie Air Madagasikara de zavatra misy anisany mampitsangana ireo mpiasan'ny Air Madagasikara am'izao ohatra mizotra makany amin'ny resaka privatisation amidy ankolaka zany ny Air Madagasikara ahoana mba fahitanao zay tompo izanao hoe satria moa ianao mba privatisation omena olon-tsotra io Air Madagasikara niny gasy raha ohatra hoe amiagna olon-tsotra zo ka hoe gasy daholo ny ao na ny roa ampatelo ny farafaratsiny mbola mafaly fa raha hoe amiagna privé zo ka amiagna vahiny eza le ambompony gasy izay ataony hoe raha ho privatisena izay izany gasy atsika gasy ataoko fa atsika mba managna hoe edaedantsika ambompontsika fiavognanatsika zay gasy izay efa lava ny volagna anakahy zegny averiko ndray raha ohatra hoe omena olon-tsotra omena privé le izy raha ohatra hoe roa ampatelo ny ho tompony Air Madagasikara ka gasy mbola faly ihany fa raha amiagna vahiny zo malahelo za ary ho megnatra za tsy ho ambony lohako za koa miboaka ivelany agny andray ny antso Tarby lotsika Jojobo andray an'ireo mpaneho hevitra eo moa ny zavatra niseho eo ny faneho-kevitra zay nentinao eo ny toedra raha-pirenena maro samihafa eo ny larana hidirana amin'ny antso Tarby tsy toaina dia mandroso ary ny mpiantsehatra mariana fa ampanajanatra ny anehoantsika hevitra ry mpiaino atsaina ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65. ny vahintsika moa dia Jojoby eto nisy ny hevitra netiny ahafahantsika mitondra hevitra misy ihany koa ireo vaovao miseho samihafa ahafahantsika maneho hevitra andrasana ary ny antso avy amintsika ry mpiaino ajaina 2 minitra sy sasany ampanajana any nitondrantsika an'izay fanehoan-kevitra izay miarabanao tompoko allo lasa hoe izy eny tompoko miaraba tompoko efa hoenao fa mitenena mafimafy andraso kely aloha tsy anapaka voatery anapaka kely ianao voatery anapaka kely ianao satria misy lafiny ara-teknika kely azafady fa tsy mivoaka tsara ty amin'ny table lay feo miandry kely tsika vetivety fa misy fanamboarany teknisiana fa manoloana ny toedra raha misy ry mpiaino ajaina dia anisany hoe anehoantsika hevitra ihany koa ny zava-misy indrindraindrindra ny ara-tsosialy ny ara-tsosialyntsika amin'izao fotoana izay atao hoe goavana dia goavana tokoa satria miferinayna ary atao hoe anatin'ny fahasairanana anatin'ny fijaliana resaka tsy fandriampahalemana moa efa tsy lazaina tsony amin'izao fotoana fa mihamafy ary dia mihamafy ary
tena mahalasa saina dia hoe lasa ohatra ny sanatria tsy fanan'olona intsony no mipetraka ao anatin'ilay olona azafady Patrika ohatrany misy lolo ratsy a misidina eny ambonin'ny tanàna rehetra reny ohatrany misy lolo ratsy fagnahy ratsy i raha ataony forosy a Diego eny ka lozany tena andro matsagna jiaby io eto misy tonga mihitsy ny teny indraindray jojo vazovazo ny hoe raha ho avy ny ananganan'Andriamanitra amin'ny maty rehetra amin'ny fotoana anankiray izay fanampanantenainy hoe hitsangana amin'ny maty dia asa angamba ho tsafatsangana hoe marano taolapaty nefa mifasana koa moa efa tsisy fitsanganana maty ho an'ny daolobe moa tsy aorian'ny farandro izany andrasantsika tsy matatran'izany eny tompoko miaraba tompoko efa miverina amin'ny loany ny antso atabe eny tompoko efa miverina amin'ny loany a miarabanao tompoko eny tompoko miarabo tiraka voninkazo ary namana jajogy arabena na jajogy kamle na kurufanaovatsika anazy iny le tondrony mapara fadela maenseonao avety majongaty ratrika falialaba mitereta eny tompoko atamizona de mbola sikafana le vivasy le ankrate zo setone fa manina mbola sikafana de avoaka miare indramiko teny namana jajogy teny mesika ny fahefana ampifatarina mety mpitondra rehetra mihitsy fa atsika vahoaka nametaka andreo amin'ny fitondrana io fa hatramoany zany terezany tapato ahitatsika anazy hoe izy namine sezana rehetra eo hatramin'izao izy mbola maheno feno jojoby sy namana fa mbola mandeha le nasa fotsiny raha matahora ty fitondrana ty eza menomena azy tena efa tsy vahoaka manetra tenana miala miondana fitondrana tsisy raha manjary zao vaky fasana fa manadaro koa faky fa mahitohito fa mahina maro anaty lavaka any mbo fokarin'olo tsisy raha manjary amin'ny teny jajoby te setoany mandehandeha amin'ny rivotra eny tsy zaka manjary alefa tsy fidianana aloha 18 rehefa tsy mila ty fitondrany erazary mampiana ty tony iverena kely namana patrika le pacte de stabilité iny pacte inona mihitsy hoe iny pacte iny fa feno raha mandika ty Madagasikara ty mba le fasy koa reo sinoa reo le vahiny reo mba teo pacte mba laza tsy le teny gasy nefa mitonina vola hainy fa rehefa miteny sala mola sala ale fasy koa reo mba tao pacte koa reo andreo sinoa reo fa malagasy zay fa maro natao sorona raha mandika fa zazay kely somana tsiny fa firy ina ty zanara ty firy fitezina lefa moa io raha natao pacte de stabilité nareo tao orinasa ty fidiry olo misary raza tamora politika vova migazety tamora ty fampifiritona migadagaga fatany olo misary zana tsisy raha manjary manday iny de accident misaotra anao zandrovavy tahinjagnahary anao horaisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko miletika be anao tsy eny mihitsy miletika be anao tsy eny mihitsy lolotsika solotsika antso hafa fa ambany be mihitsy ianao eny tompoko miaraba tompoko ambany be daholo zay miantso marary ambany be tsary anenareo androny aka fa zao e manamorera manao adalana zay be antitra mahata magatsika ao anatin'le tisiny indrindra reny tanao reny mivodatrano reny reny be antitra reny de amilasa eka tsika ry be antitra sana misy an'reny tsy ambanany be antitra reny ampisemba mifahatsaatsika madinika mara be antitra zao de mba manahoana reo de mbola tofirinareo mediany ty hoe zahay reo e andeo any amin'ny présidence madama la présidence zay mba hitaraina zay ko ny mba mata miaraka am'rele akizy mahatra 4 000 reny ko
Tingin na doon ka na rin ng street din sa kazan kanya. Then parang tena maasa nito banyak pun dalam aspek sektor dalam bagian non santan tema. Jadi kan dia tuntunnya pun. Dan sampai dia dengan dia makan air je. Dan awalnya retupo. Sebab kalau saya lamar di sini nanti sudah generasi no tercoba. Generasi no kurang sewa. Aba nene tainzangari no. Betsaka ianao makasitraka mandroso ny antsoa manaraka tompoko. Miarabanao tompoko. Allô? Miaraba tompoko. Miarabanao tena maika tao vivay. Eny tompoko. Ataovy moramora le radio anao ataovy moramora. Iny mamtila fitefanonkeo sekele. Kati fitondrana amizao fotoana zao dia fitondrana tena tsy vahoaka misy. Ary tena makizy mahitsy na mena amin'le olona foromba amizao fotoana zao ary tena tsy milamina misy le vahoaka fa raha ity fitondrana ity no mbola mitoa dia tena tsy hitako fotsy efa rahan'ity firenena ity fa dia mba manaitatsika rehetra malagasy mba matsary tena va hiara-amin'ity dia oka mba hiatsika mihitsy na fanalana n'ity fitondrana ity fa dia misy tatahoatra loatra nge izany fa tena mirora tsisy firenena milamina mihitsy nge tamin'izao fotoana zao fa anazy herintsika rosiny aminay mandeha singa be rehetra tena eo atao hoe tsoko vidy zany io isana mitarika an'ity zavatra fianarana anazy ity fataka fa fitondrana eo matahotra vahoaka izy any diotana safampatahotra na fotoana na vahoaka dia tokony mba hisy mba manana fandavatena ijoro sy tafidiritavy taona dia alovana solana aty tena tonga tena mba samy zay tokony atao amizay tena tsy mety mihitsy manairana be mitsara misy vahoaka mitsara ny maizeny zao tena tsy fantafila misy miforina hoe manana zay sa maty zay tsy fantatraitsika mihitsy le ka tokony mba eritreritra ihany le fitondra fa tena tonga be marenina be sy lavana azy misy ina tena tsaiky mihitsy mora mampidorany eo matahotra azy daholo ny ambaratonga rehetrarehetra amin'ny resaka hoe moregy tisy zay manay dia moregy foana raha voesy ka tsy tokony ataorana moregy zany samy malagasy aloha iazy dia zao anaty dia anaty fa tsy mety zao tafa ohatra loatra izy fore vahoaka fa tena tafiditra lalao tokantrano mihitsy tsy mianatra ny zanak'olona mitokandana daholo amin'ny fitohananana mihitsy na isany tsy velona amizao fiainan'izao tena misy tena mampalahelo e mampanjaka tokana fitondrana mihitsy zao zatra atao zao taika mba misy ihany teo aloha tena ty tena tsy fantatsika iza misy tena ambary fitondrana ty fa tena tany tena menanina dia misy fa tsy mihitsy tena manentanana le vahoaka tena tsy azady fafijery fotsiny amizao tsika fa tena mafy le vahoaka amin'ny firenena amin'ny fitongana ny fandriampalemana tsy misy mihitsy tamin'ny tanàna mihitsy fa tena otany tena mpiambina izy olona ambonimbony rehetra tsara mpiambina zao le vahoaka tsisy mpiambina mihitsy tena tsy hitako hoe ilana an'ireo tanjotry filaminana fa tena tsy mahavahoaka koa zao vola fotsiny milaniny zao raha mitondra vilena dia zay no atao sorina betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miarabanao tompoko miaraba tompoko ninao tompokely fifoliany Patrika aveke manakara ninao zany miarabany vahinareo dia miarabany Patrika io rangasy sinana io fitondrana io fa efa tany resaka zinay-botany izy ty rangaga izy ty le tena misy trano fianarangony reny fisavanjareo le tranony maninona raha mba ireny ma mba savala le tranonareo mpanao fianarangony reny mba hidiriny sirairay sy manao any madampolidina reny angaka ireny olona sy manena azy reny mitady ny iady any Madagasikara nefa ny misafisavanjareo le tranony fa leo efa fitondrana zilaymboty fiesaka zilaymboty zareo mba leo mba atao fitena zilaymboty miala siny kely mampatrika alera na programme fa sisy lalaporony fitondrana io e miala siny aminareo miala tsiny aminao voatery manendrika anao tanteraka izahay satria miteny ratsy ianao voaray ny numéro anao dia miomana ianao zany fa tsy maintsy hiara-ny lalàna eny tompo azenjegny ny namagna Patrick aza teny ratsy anarana fotsiny izy anarana fotsiny mandroso ny antso manaraka eny tompoko allo eny tompoko eny tompoko allo eny tompoko
dia zazany a vadia tamotavy dia dia mamampita monsieur Jojo moa teo a Zokola atsaina dia misy moa miteny teo hoe assistance parlementaire any ahy zany mba ampitaiko hoe ona monsieur Jojoby za zany atya misofira tena miteny aminao misy hoe ohatra mampijaly be nataon'le gendarme eraka ny lalana hiditra amin'ny Brickaville ve a tara telo hiditra amin'ny Brickaville motara ray Brickaville motara ray mivoaka amin'ny Brickaville motara ray tsy amin'ny 7 kilomètre ohatr'izay koa hitana Momalaza mody rano a motara ao lolo kely eo a tsy amin'ny 500 mètre gendarme dia alohany ery amin'ny fijanonana ny camion gendarme ono monsieur Jojoby ma assistance parlementaire no zany tenako an'ity mba araky ny lalàna be zavatra ataon'zareo zay fa efa trop loatra le zavatra ataony a dia zay mba ampitaiko aminao hoe mba mety fizazavataon'zareo sa tsy mety sora betsaka anao tompoko isorana betsaka ianao hovaliny mihitsy a amin'ny farany satria moa izy ny amarana fandarantsika sy amaly zay fanontaniana misy eo makasitraka tamin'ny fanehoanao kevitra mandroso ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko miaraba anao namana papiry mampatsika dia miaraba vahiny fa itika malagasy ty hoe tena ovin'olona mihitsy zao foana zany nataontsika eto menimenina eto foana dia zao foana nefa nataonareo nataony ihany mangoro karena mamemy posy zao foana zany nataontsika manana raha zina action vitaina momban'io ohatrany tsy mampivoty fo mihitsy tsy mametina le namana ray tova manakary iny amin'ny antenondraty tena mavoty fo daholo ny olo le marombotra zao olona sota betsaka ndriny isorana betsaka ianao ary mankasitraka marina fa na misy ary ny atezerana na misy ny raha vao mandray telefona ianao iresaka amin'ny hainao manjery ialana mihitsy zay hoe miteny raty zay satria ny rehetra mba miainao antsika amin'izay faneho-kevitra zay eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba rapa ary miaraba namany Jojoby zay fantatra amina hoe awe io Patrick raha azona oniny korana nafa misy roa volagna lasa reo raha jiaby misy farany efa ankaiky ny farany io tsy matapitry mandat zany io tsy matody mandat anazy amy 2018 zany io ary to fikipikipihagny colonel sy anjary olon-drazagna zalahy olon-drazagna le lisoagoe ataovo akeny ataonare fo aketsika mahita azy tsy fanjariany raha Patrick zay ny maromboky eo labe ny telefony le kafitafiteny raha tsy tokony ikoragny io miteny Zokobe Jojoby igny azana igny atsika fa rombotry ny olo satria iny tsy aminay ka fa mipahakatra aminay to zaketo milazaonao aminay eto mananaravatra zao efa 7 vola retina bendarana vaovao mbola tsy nanday karama piasan'ny commune rombotry ny olo zay madona Patrick de tsy nabetsaka Zokobe Jojoby fo tegna mafapony koragna ary zay le azoko lazaigny hoe aoe nay ka sotra makasitaka tsika jiaby zagnahary zandre avela mitapitra raha ny radio mampiandriky tapitry na isorana betsaka ianao ary makasitraka atsika nge mahazo tezitra fa miezaka zany mba hoe tsy manoty mahazo tezitra fa aza manota fotsiny mandroso ny antso manaraka tompoko eny tompoko miarabanao mampatrika ary miaraka koa ny Jojoby voalohany indrindra dia oza magnosy Jojoby alafaka ao ny numéro anakako atsika mpanamana ny telefôna numéro-ny telefôna anao fitsenanako eky dia ny zavatra mba tiako resahana zany mikasika an'ity ary Madagasikara le ary Madagasikara zany mampalahelo fa tena hoe ity Madagasikara zay zany tsy hanana compagnie nationale satria ny Hermady dia oka ho fantatry be maro tsika malagasy fa tsy any piasan'ny Air Madagasikara ireny averindreny foana ny compagnie nationale Air Madagasikara fa antsika jiby antsika vahoaka malagasy raha tanika mbola hoe manakambo ianao azeny ano ahy io dia oka isika anohana ny Air Madagasikara mba tsy ho amidy tsy bradeny mazava donc zay
Ankoatran'izay dia mikasika ny izy moa ty le natao perquisition tamin'ny tragnony le colonely nataoko angaro sy de rariny kosa ino moa nataony izy miteny olona hoe manao aza mivoaka le olo tsy ala hoe mivoaka le olona tsy mivoaka andeha hivoaka misaotra anareo mampatrika veloma aby isorana betsaka ianao ary zafady tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra mandroso ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko miraba tompoko Funzionano metà poi anche non facciamo risolare le panne sono tutti la sono conflitto in rana ma mi va che marmo ma stava non patri am sotto terra so marmo fa che devo dire fa sempre un gusto di tutto a più gusto isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko momba ny moresitra volana resanao mbola mamita asa any izy fa efa tonga amin'ny fotoana hitenenany miteny eo ihany izy eny tompoko mandroso tompoko miraba tompoko mampalahelo mahazo an'le Madagasikara le filora janary mampianina tany sy ny atao inona ny tena vokatry ny dian'le ranamany azo antoka fa nanao intervention am'le mpitondra ao Singapour ka anaiky izany zay le mpitondra ao Singapour izay indray lasa makany piripirimy be piripirimy teny tribune fa hoe manaja zony olombelo zao feky tena mapetrareo entina dana le ary teny fotoana moa teny teny hoe sao de tokony hoany psikiatra ary le ranamany fa refondre tena mampalahelo le Madagasikara adala mitondry izany dia asa zay ataony vahoaka fa de tena efa atenda ny olonle efa alaina le Madagasikara mialaina le romboroapolo tapitrisa sorata isorana betsaka ianao ary makasitraka mandroso ny antso manaraka eny tompoko miarabanao miarabanareo iva maneo hevitra kely eny tompoko angamba zay tena nteto tonga rehetra fa tena ohatramy fitondrana inona marina ny tianareo aseho eto amin'ity fireneny ity sanaky izany ohatra ny fitondrana jilamboty zay tianareo atao hoe zavatra raha fangalatra tsika nareo zay anaovana azy raha lehilahy nareo mpitandro filaminana olona ray zany sambolona olona vapila nano raha ngaty makaly aty mamonjy any asandalo sy ny tsy fandepatena rehetra tanareo fongory raha tena lehilahy sy roandery menaka nareo de fongory zay fa tsy olona milaza marina tsy fetezany zavatra eto amin'ny firenena de nanaovana reo toetra tsy zaka ohatr'izao mba mieritrereta nareo raha mba olona natena be vavy ihany ary anareo mpitondra koa inona ny tianareo atao hoe rongony reny avelanareo malalaka ny boaderose reny efa nareo any ivela miarena kibony tany rehetrarehtra reny angalarinareo rehetrarehetra tsisy asianareo reny rehefa miteny tsy mety zay n'olona eto amin'ny firenena zany atao nareo mba misisaina olon-dehibe nareo rehefa tsy zaka ny fitondrana miala teo nareo tsy za mihitsy fidianinareo anao za manokana ro za mampianina tena nanenina mihitsy fidy anao nanenina tongotra matanana aleo tsy misy miala teo nareo ary vonina mananareo teo tsy izy tsondra za ty zavatra tia manangatsika voaka rehetra aza milefitra tsony atsika ninona ataonareo ary anareo mpitandro filaminana mba mieritrerinareo fa io ndray rodana teo ary nareo azy ifankahita eo nareo ifampitady amin'io nareo na io olona samborinareo tamin'ny maraina savanareo trano tamin'ny maraina mbola ifampitady amin'io famionganareo fitondrana io mba mieritrretinareo soda betsaka to malatsiny akoatra zany le atao zalahy atao fitondrana soda to isorana betsaka ianao ary makasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko eny tompoko allo eny tompoko miaraba tsika rehetra tetetra de miarabanao teotsotry mahafinaritra mihitsy ny miainy hoe tonga eo amin'ny plateau ianao ka ny zavatra mba teneninay zany a tokony mba teneninao zany le mapara le miaraka aminao ry zokorosy ry sakizany reny maro ny bebibety sy ny mpanakafo
ao amin'io ao amin'io assemblée io ka misy zany a tokony mba hitona satria reo député atsika reo ne reo ny tokony isoro atsika amin'izao zavatra tsy mandeha zao nefa vina izy reo ka tokony mba miteny namana zokorosy rey zany mba tokony engainao satria amarina mihitsy ianao hoe efa ty amin'ny vahoaka ny tokony fahefana ny marina zany dia tokony fiverina amintsika vahoaka mihitsy ny fahefana marina daholo ny tenin'le teo aloha teo tsy mety tsoa zao fanjakana zao ohatra ny lasa fanjakana jilamboto amin'ny atsoa leranga teo aloha teo ny rongo ny asan-dahazy tsy tsy anaovana azy ko nahoana ny olona mampiseho ny fahamarinana nanao fa ohatrin'ireny fa dia asakasatsika vahoaka malagasy tonga mihona ny vahoaka malagasy manaingy atsika rehetra mba ho samy ato izao fety mbola tsy tonga saina ihany efa miatraika any amin'ny vilanitsika ary ny farany eniko dia ho an'ny vady miaramila ho an'ny vadiny ao amin'ny folo amin-da dia tsy mba afaka miteny ny vadinareo nareo koa ny akamaroanareo ny fahirana tahaka ny vahoaka daholo teo e dia tsy mba afaka be nareo hiteny ny vadina mangy izay conscience anareo amin'izao toe-javatra sy ny fiainan'ny firenetsika ohatr'izao ary ny akamaroanareo reo dia vahoaka majinika ary za mahamarika fa indrindra fa vadina gendarme dia mpampianatra any amin'ny EPP ny vadina gendarme ny akamaroana ka misy manainga anareo vadina gendarme vadina miaramila vadina polisy reny mpianakaviana no miteny anareo fa tsy mety tsoa zao firenetsika izao ireny ny tompon'ny firenena avy amin'ny teny hoe reny ny atao hoe firenena ka itsika vehivavy mihitsy ny tokony hitsangana dia mamorono nareo nareo vehivavy vadina miaramila gendarme zany mba tokony aneo ny hevitrareo toana izao fa mamany zahay nareo mihitsy ny tokony hitsangana rangahy satria efa tsy mety nitsony izao satria tsika vehivavy ho any tompon'ny firenena avy amintsika vehivavy ny mahavanina vanina amin'ny fa dia mitsotra indrindra tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka ro minitra sasany a makasitraka tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko manana monsieur Patrick miaraba tompoko miaraba manokana koa monsieur Jojoby mahafinaritra ny fotokevitrao a ianao tsy mahakadidy fa tsy mahakadidy anao a satria za efa nandalo tany aminao tany ambobony tany zay ny olona fa zao a tsy mampalakanto moa no ivahiny any anao ao a fa zao en tant que assistant parlementaire anao a noana ny président Andry Nirina Rajoelina mivonoana tsika mpanoana ny président Andry Rajoelina zany ino a fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria raha olona namoana atao hoe olona natsangana araisy kohatra zany monsieur Jojo ianao manana zanaka nateraka ianao tena zanaka nateraka mihitsy legitime illégal dia misy zaza natsangana rehefa natsangana amin'ny zaza io a natafitanao tamin'ny asa fa zanaka nateraka ao a tsy tafitany fa avy eo nanoto anao ny zaza io dia mahoana ny tetik'olona hoe sakoa zay dodoby a miala tiny a sakoa zay le zaza natsanganao ihany a nanao takan'izany président Nirina Rajoelina le zaza natsangany nanoto azy manajandra ianao sy mireninao na tsy mitanao masamba io manajandra ianao sy mireninao mbo maharandy ianao amin'ny tany ve zeny Jehova Andriamanitao krisy Andriamanitra ketiny a ary nino a fa zao tahaka ny afaran'ny farao ny afaran'ny fitondrany za tsy manao hoe ny président de république ihany a fa rehefa tsy makatao amin'ny tenin'Andriamanitra dia avekany a dia tonga dia amafisony zeny arjeleve ny afarany ty fitondrany ty a rehefa kelikely eo a misaotra tobokola zay fotony a manaingana sailikarika rehetra za manaiky tompoko ampitony vahoaka anatanareo a ndrindra reny voaroaka sy reny miranakisa reny soa tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko miraby dia momba andeha seho tamaraina tamin'ny colonel Lipson ety Quatondavany eka
dia mahatsiaro izany tsy mpitony fivavahana fa mpinary kristianina dia mahatsiaro any tonona azo ny kristy zany tsy mampitovy any kolonela amin'ny kristy fa ohatra hoe fisamborana jiolany izany dia zay sy tanetana tamin'ny maraina satria nanaraka zany dia nampisainy Michel Ralbert zany le izy fa eo amin'ny telon-drasolahy eo zany le mpitafidina tonga teny toerana dia eo zany mametra fitateraka misy olona zany ka misy dia miteny hoe zay tsy sa zasa raha misy miaraka amiko dia sahako fa raha ohatra ianao zany kely lavo zao dia totika tanteraka eto satria fomba ny fitondrana efa mialaina mampiasa force motandreny fa raha fitondrana izy zany ka mbola hoe mahatapa tanteraka fa mbola ho any ny heviny mbola mambahoaka izy tsy mila mampiasa force dia faharoa manarakarak'izay le resaka hoe misy fanamaloto manidikizana dikenany zany inona tsy mahafantatanyzany zao fareo ny ambovidiny tafotsizana koa ka za zany mba manaingy za tsy manavakavaka foana fa manaingy ny mpitandrina any amin'ny hoe hitandre amin'ny vavahan'izy ireny zany mba androka demony aminy zany fa mahatsiravina be tanteraka le eritreritran'izy dia za koa zany eto efa mampitandrina zany amin'ny eveka iomaninareo fa kelikely koa zany dia anjaranareo misy zany nefa makasitraka tompo dia samina herety isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko miraby ny sokobiso toby miraby tany isapokotany ho izy ty rehefa tamin'ny isapokotany izy ty vonony zahay fa raha aza atao toerana ray fotsiny amizay tsy araky général Frolan satsony raha vo isapokotany na ataotsika hoe neta taminariva ane tsisy maramila ataotsika hoe 3 alina zany ka raha olona ray nefa maramila 300 laka maika fa raha isapokotany zany dia inona mila ho atokony ao dia zao mba tenenina maramila aza dia varina le clair Israel fa narenge veriny ty amin'ny fiarahamonina zany olona ty amin'ny fiarahamonina ihany nareo navady aman-janakareo na nareo tena nareo fa aza dia manday baika eo amin'ny kirariny sy ny tsontsony fa teny efa tsy nahitra tsony zao tsisy zay olona tsy mitsaika am'izao na vava na mopera na pasterana fa raha 5 arivo Israel zay vita taona raha nga aza mifona olona vato tanindasana vato tanindasana zany anga zany zay notoananareo zay ny efa manalana ny karavalonmanana sy nyproponteo fotateo isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko mirabanao miraba tompoko Mirabananomorandao. Miraby. Mampanely tokoa ny zavatra misy eto mitisiranyetsika ety. Ary zay mahatonga ny mpianfa tsy misy fampianarana ara-dalàna tsony rehefa nanomboka ny resaka risy. Raha mpanovona testa reo tsy misy afaka reo. Dia zava-pianarana amin'ny ekôly any lesona ny mena dia hoe aforetinareo ny vahoakanareo. Tsy olombelona reo dia tsy fantan'ireo hoe ny zavatra marina sy tsy marina. Ary tsy amin'ny vehivavy ny zandarma fa ny antsoatso, ny antso vehivavy zandarma, ny antso vehivavy maramila, ny polisy, ka vehivavy. Inona ny tsatsapan'ireo olona reo tena? Valy ny tsotro. Tsy ampy ilay kapasité dia nivon'ireo ka namandrambo vola kely voalazan'ireo olona rehetrarehetra teo ao dia izay no mahafinaritra andreo fa misy izany ho an'ny tanindrazana zany sy aro fananam-bahoaka. Tsy misy izany io. Fa lesona any amin'ny ekôlindreo na tindreo na tsy tindreo dia tsotro. Tsy fanary vahiny. Na ahoana ny adalàna ataony eto na ina adalàna ataony eto. Fa ny gasy dia atsatoka amin'ny tany ny loha. Atao sanateny vava. Ho tonga ihany ilay fotoana. Araky ny voalazan'ilay olona teo reny. Fa mampalahelo fa maninona tsy mety ho tonga saina zalahy. Tsy misy ho zany ena sofola anatsaranao zany.
taloha tsika tany première république madama tonga tamy 1975 ambony be mihitsy nyfarite gasy satria nanao zay vita nytsiranana nampandrosaka amin'ny fambolena nanangana le lycée agricole sy teny laminy fa mizao vono aby ny lycée agricole aperina an'io amin'ny asandalo aty Antananarivo reo no miambina fa tsy mandeha anapany asandalo mba afaly vahoaka ambony sy namany tsy tagatry ny saindreo zany fa zany tokony atao hoe ahoana anafa naingana ty asandalo ty ampisy fandeparemana fa n'olona mitsabo sy mamboly fodorena tompoko tsy neo ny fodina atanareo ny atirzazana fodorena tompo na betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko mirabanao eny tompoko miraba tompoko dia miraba mifahinso miraby mampalahelo maro mizoatra zavatra any dia tony firenena izao ka na olona atao hoe teniteny azy vetetiny ary mitodika manokana amin'ireo ampanjakana zany hoe kotana matoa misy ny kotana dia raha mianina tany dia misy zavatra oka fa ty hoe vetrany izy ty dia atao fotsiny hoe lalàna disandry dia tsy maintsy ka mba mitodika amin'ireo ampanjakana manontany azy mpanazana hoe samy teny ve nareo tompoko eo anaten'Andriamanitra sy ny radana sy ny taranakareo fa tambalany zao fitondrany zao mety zao zavatra ataonareo zao ka hatramin'izay na manaja amin'izany hoe tsy maty manota atombokareo aminareo eretrany fa misy farany zavatra mety sotra ny teniko amin'ny manapanahy zay fa misotra ndrindra tompoko misorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko mirabanao allo miraba tompoko allo miraba tompoko miraba ny namana Patrika dia miraba ny zokobe jojoby eny tompoko miraby avy aty Mazenga ihany ty ka ya io mo araka an'le hirany zokobe jojoby zay hoe sambo benay Madagasikara ke andesinareo ay ma sambo betsika ty ya surtout zay mihafa ho an'ny mpitondra fanjakana kofa voavidinareo tamin'ny razambe malagasy zay le sambo be io aboa facture fa koa tsy zeny iala hoe eo an'ny général Louis Florence efa mba mahazo fitondrana rangahy efa mahazo commandement dia aiza mba manapatra mpahefana ka loatra fa tsy mety ya avy aty Mazenga zay zokobe jojoby makasitraka anao misaotra sorana betsaka ianao makasitraka faly be mihitsy jojoby mandroso ny antso manaraka miraba tompoko mirabanao tompoko allo salama tompoko miraba namana jojoby dia miraba namana Patrick eny tompoko fa efitra tompoko rehefa tena mahita an'le toedraram-pirenena zany dia hita fa tena tsisy raha mandeha intsony mihitsy tsy tsika afa-tsy resaka affaire cristal le amin'ny madama Velatro Bongolava ijery tika resaka affaire tany Anjozoro be ijery tika resaka affaire Rongony ijery tika air Madagasikara ijery Jirama ijery fa presque zany fa mirevolte jiaby le olona ka za eto zany mba manentana ihany koa zany amin'ny namana rehefa ao amin'ny resaka paramètre zany mba hanentanako ny namana satria zany paramètre zany zao tsy afenina maro be zany fampanantenana efa natao atsika zany mikasika ny resaka endamin'ny TD-risque sy ny rehetrarehetra fa tsy mety tafavoaka raha io satria le ambonimbony zany misarve atsika zany manana place ambony ao amin'izao fitondrana zao mangina le paramètre fa anisany farahidiny amin'ny corps rehetrarehetra ka manentana atsika namana zany paramètre zany mba hitantsika tahaka an'ireo syndicat reo
ary hitako zany fa tsy mety zany ny atao fanjakana zany amin'ireo manao antsondray an'ireo mpitolona syndikaly ireo tandray mifaneovaova ohatrany kodiaran-tsarety zany ny fiainanatsika zany ianao mitondra androany mety entina ianao amaray ka tsy mety mihitsy mitapiky sasy zany tsy rehevatsika zao ny colonel Lilson zany possible nge un jour viendra mety ho ministre ny alindà koa iny colonel iny de mifamaly bontana ohatry zay foana zava-misy de tsy misy raha manjary ka eto zany mba manentana anareo fanjakana maninona ary nareo tsy masaky manambotra ny colonel Lilson maninona nareo tsy masaky manambotra tsy nataonareo ohatran'ny Jean Pera tsy nataonareo ohatran'le mpianatra médecine ry Berija maninona tsy sakinareo misambotra azy direct tsy koa nareo tena masaky marina tsy koa nareo tena mafy tsy koa nareo jao marina misota tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko eny tompoko miaraba tompoko abarahanatsika miantsoana rano sambory ny colonel Lilson andao kosika mamonjy zao androany zao andray maramina anjena mandao koa samborytsika koa ela olo zany misy koa le vady santana makatona miaramila nandendery andao koa mbo samborytsika ary tsika ataony zany satria tena fa mafy mazo tsika satria ohatrany mazo nazarany de manomba mampahory matsika azo zalarenay aloha mahitambasa sa mahitambasa tokoa ka manentanatsika rehetra rano sambory ny colonel Lilson de matokotsiandra andraindrika sona tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko miarabanao tompoko ika moa nitady an'le référendum ity anao référendum zany fa za rehefa matahotra fa tsy fotsiny nanaovatsika aza misy makeny mamasy na m26 eny référendum ataotsika aza tiana olo naray any de fatany alors Florence anao mite de izy mijery zay miazy zay mamijery de Florence manao masy atao madiodio raha day tsara zay tsisy mbola maivava foana manko izy reny fiavany andafo iny mbola miteny azy azy anino azy azy mahanitra eo azy azy anino izay no nanaovatsika référendum mavita eo am 26 zay io aza misy makanina ray smartsika raha tsy makeny mamasina sorato isorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko allo fan miarabanao Mam Patrika de miarabany mpieny rehetrarehetra ihany koa ny mampalahelo an'izy ity zany raha nieno RFI tamin'ny malisainy de miteny ny colonel Ravoavo hoe manakorotana firenena ny olona zay nanao an'ireny baka ny ordira teny an-dalany reny miala tsiny moa ny colonel tsy fanakorotana firenena fa ny fanjakana mihitsy no manakorotana firenena tsy fantatrao hoe moa ny colonel fa na ny fiarovana ny tanàna ao anatin'ny tokantrano iray ary zao efa tsy azo arovany tena tsony fa efa mpangalatra ka iza zany ny tokony arovanareo mon colonel le vahoaka efa maty ny anoanana tsisy fiarovana ve sa io fanjakana mpangalatra efa hita maty hitapoky hitapirenena efa mampikilay any avy any ivelany ny vity eto privé nefa ny firenena eto mahantra de inona zany mon colonel mieritreretra tsara ianao mon colonel na tapaka avy any aminao antso raiky farany no raisitsika ary no ianao zany no antso farany allo eny tompoko pamevonary anao maboatary miaraba tompoko ny namana la dodody miarabe lamina moa zany tsika zany a tyko anafarana kely nanjety privé lafo be zany mbola fiafokotrany zay moa azy nanao tamin'ny raha io da anao tena napiatra mihitsy any sansana ny vahoaka
tapaka avy any aminao zay no antso Antarby no raisitsika mihofankely taina. Mino fa betsaka izay antso izay ary atao hoe saminahazo ny tandrify azy isika tamin'ny fanehoan-kevitra izay nentisika rehetra tamin'ny fanehoana izay hevitra izay moa zany tiana ambara mankasitraka mankatelina antsika rehetra naneho hevitra tamin'ny alalan'ny antso Antarby teto amin'ny fandarana okazava izay no tenin'ny olona Jojoby manana eo amin'ny 4 minitra eo ianao amin'ny tiananao izay mba entinao fitinina ao anatin'ny fanehoan-kevitra sy amarana antsika azo fandarana zao Jojoby. Misaotra Patrick misaotra Zagnahary ny ambatako atsika pretan-drazana gasy maro atsika afaka niantso teo maro koa atsika miaino isaorantsika Zagnahary nagnamia atsika fotoagna ty niany zaho tsy afaka amerigna izy jiaby tsy mahaverigna izy jiaby zaho anaro raha teo mo tsy miandry fisaoragna avy aminakay vao andre adidy kanefa faly ny ambatako zaho havanaro zaho gasy amin'ny fandraisantsika andraikitry mankasitraka tompoko iza tsisy alaolagna ny torohevitra ny azo atao hoe ny volagna edy raha lahy anankiray ny antso teo ataontsika isam-pokotany le izy fa tsy ataontsika mitoeragna araiky igny edy zao edy efa karazany tetikady tsara edy any amin'ny fokotany agny samy magnano miaraka magnano any amin'ny fokotany io manko aveny atsika nivolagna teo hoe mitsangana anao mikoragna amin'ny havanao ire tragno aminao ire tanagna aminao ny pretan-drazana aminao mifagnentagna atsika izy koa atsika hagnano raha fa za ndraiky le namagna nametraka fagnontaniagna amin'ny assistant parlementaire mikasiky ny gendarme ny police de la route ny ambatako manokana za koa mahita gendarme na police de la route indrindra za koa fa miala Antananarivo zegny iza velombintagna volagniko hoe misy ny fandriam-pahalemagna misy ny sécurité izay tsy midika hoe misy magnano zay lazainy frantsay hoe excès de zèle ino ny mibaiko za tsy mahay atsika ty samby olombelogno mitafy nofo sy raha miloaloha lagnitry mety legny mandeha tany mety solafaka fa izy fo anao na ino anao na chauffeur anao na mpitandro filaminagna anao atsika samby malagasy angatagna atsika jiaby ifagnaja samby ifagnaja zegny fo mba tsy avian'ny ady ino mo avian'ny ady amintsika eto ny avian'ny ady eto a Madagasikara avian'ny tany tsy milamigna ene misy olo nagnano zaka tsy rariny misy olo nagnano zaka tsy marigny ary ro amin'ny fitondragna voalohany amizegny ny filohan'ny republiky ny magnano tsy rariny ino mo tsy rariny voalohany tsy nagnaja lalam-panorenana nisy lany tsy najainao nany mahay lalagna ny anatra lalagna koa tsy magnaja lalagna tsy magnaja lalam-panorenana ero eo amin'ny fitondragna voalohany aveo aminakay izy ro na itipaka mapara zegny tsy loza loatra raha ohatra ka nahavita azy izy ro afaka nampisambatra na malifaly afaka namoky sakafo ny malagasy tsy mampagnino ny tombotsony mapara raha ohatra hoe very fa iro zegny izy baka zio selon ny gasy ane selon nona ny gasy ary tsisy ny fandriam-pahalemagna mikorontagna miady an-tragno ny volagna atsika teo hoe ohatrany misy lolo ratsy fagnahy ratsy egny mandeha ambony nisaka tanagna reny ka ino mo naviany zegny ny tokony atao fitaratra filamatra iro ny tsy magnaraka ny lalagna voalohany de ozy izy papa Monja John zay ny bokitra ankanjo izy ka boka agnabo aty raha
tsy amin'ny plasiny izy mijotso ambany agny jiaby tsy amin'ny plasiny maro koa ny magnararotro ane maro ny magnararotro na ireo tokony agnamia ohatra tsara ro magnano voalohany olany ihany ny pesoankady ozy izy ny sasany atao hoana fa le toetsaigny gasy ialako tsigny ny fotoagna moa tsy mety mahampy fa teny farany alefako aminareo eo amin'ny fitondragna aza iandrasagna isy raha mandriaka eto amin'ny tanitsika re tompoko aza iandrasagna isy ady aza iandrasagna ho isy malagasy koa ho faty maro izay vao agnano ny tokony atao zay isorana betsaka ianao jojoby ny vahiny teto amin'ny fandarana okazava makasitraka makatelina tompoko